Makasiky ny toetra raha misy ao amin'ny tampony amin'ny tanànan'ny Ambanja, za solombavam-bahoaka Daraka Osirdisy izay voafidy anatin'ny districtn'ny Ambanja dia manao zao fambarana zao miaraka amin'ny président vice-président assemblée voafidy tany amin'ny faritry Antsiranana. Ny zavatra misy dia mikasiky ny raharahany gendarmerie efa iarahantsika nahita tamin'ny maly ziska misy tovolahy raiky 20 taona izay nitazony tao amin'ny gendarmerie nandritrany 3 andro natao fa mitola resaka basy. Tsy fantatreto hoe basy ino le izy, basy ny gendarmerie sa basy ny civil sa basy ny dahalo sa tsy fantatra mazava tsara hatramizao inona no basy ka maty io zazalahy 20 taona, zazalahy tsy manantsiny ary zazalahy izay miara-ny eny anatin'ny fiarahamonina maty fitradrany ny mipetrapetraka nataony mpitandrom-pirenena gendarmerie ao Ambanja. Rehefa natao constatation io fahafatesan'io zazalahy io, hita fa maro ny tany naratra taminany aloha izy voatifitra. Misy torture amin'ny lohany ary mandeha raha tanteraka ny lohany. Misy torture ao amin'ny lamosiny ary misy mangamangana amin'ny tanany. Zay ny zavatra hita ary voatsapa ary nambarany dokotera koa ny taratasy mahakasika zeny rehefa amin'ny sud Ambanja ny rapport zay nataony ara-pahasalamana ao anatin'ny district Ambanja. Ka manoloana zay zavatra zay dia eto zay tsy afaka hanginy mikasiky ny ratra na voan'ny olo nahazo tamin'ny vahoakany Sambrano Ambanja. Zany hoe mangataka zay nanaovana étude balistique mikasiky le zazalahy satria rehefa nany famotorana tsotratsotra izahay na tsy anjarany azy anontany ifantiasan'le olo tsy nahitana raha mandreo, tonga tany amin'ny hôpitaly koa le olo tsy nahitana hoe misy raha mandreka koa atao anatin'ny hôpitaly. Mazava ho azy fa mety efa naty tany androa le olo dia nody ny lesina any ivelany dia ka malahelo zahay. Ino loatra ny antony zay amin'ny province Antsiranana ihany lasibatra mikasiky raharahany gendarme. Tsy ela tany Antala ary tsy ela koa hitatsika fa misy koa ao Ambanja. Ka eto dia manaitry anareo tompona andraikitry amin'ny raharahany gendarmerie ijery ankaiky ny zavatra mahazo vahoaka Sambrano fa tena malahelo zay. Misaotra. Monsieur Ibrahim Issa Charles, vice-président de l'Assemblée nationale, province d'Antsiranana. Amba vice-président de l'Assemblée nationale za zegny eto zegny za mangataka mitaky amin'ny fitondram-panjakana ny agny esoragna tsy misy atakandro ireo tompon'andraikitry ny gendarmerie na tany Agnatala na taty Ambanja satria matoa raha zao misy tsy voafeny donc le olo zay entiny. Manaraka zegny mangataka koa zay ny agnabiafagna ankety ny anamborana le olona vandoza tamin'ny raha nandalo ty fa efa matetiky izy ty izy volagny député Agnatala toy ziska ny antseriky nisy anketiny biagna amin'ny gendarme tany Agnatala zo koa navy koa ito Ambanja ke zay eto mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba tsy ravoravo tagnana amin'ny raha mamoafady karaha ty olo manjary matimaty ho azy tsy amidikany ke mangataka zay mitaky ny ambiafagna ankety faran'izay malaky ho hitan'ny vahoakanay satria araka regnitsika nombaly tary Ambanja tsy jano ny fihetsiketsegna ataon'ny vahoakany Ambanja izy koa tsy hita azoa volonamony zo ma fa hita hoe inona faty izy fa mila hita hoe azoa volonamony ke eto zegny zay magnano antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba agnabiagna ankety mba hisambotro olona vandoza ary agnakisaka le tompon'andraikitry zay tsy mafeny asany agny amin'ny faritany Antsiranana. Misaotra tsika jiaby.